Odintsika trano kosa ny fampahalalam-baovao fankalaza ny fahadimapolo taona ny fiangonana FGKM Ambomalaza Firaisana araka izany 20 taona izany ary dia isy ny hetsika fankalazana samy hafa entina anatanterahana izany tsingeritaona goavana izany. Isan'ny tsangam-bato lehibe ao anatin'izany ohatra ny fanatanterahana ny fanamboarana fiangonana vaovao. Tompo efa finananay hatramin'ny taranaka rehetra ianao salamo fa 70 andininy voalohany. Io ny tenin'ny soratra masina nalaina tamin'ny fankalazana ny 20 taona ny fiangonana FGKM Ambomalaza Firaisana. Ny 9 janoary ho avy izao ny fanokafana ity taonjobily ity amin'ny fomba ofisialy ka fitaovam-pivavahana lehibe no hotanterahana amin'izany. Ny 7 sy ny 30 jona kosa 2024 no ivon'ny fankalazana. Mandritra ny taona 2024 dia isy hatrany ny hetsika fankalazana ka isan'ny lehibe amin'izany ny fananganana ny tsangam-bato fanamboarana fiangonana vaovao. Tsangam-bato lehibe amin'ny fankalazana fankalazana 20 taona ny fiangonana eny Ambomalaza dia ilay fiangonana vaovao izay ahorona. Kanefa moa io fiangonana io tsy tanteraka araka ny resahako teo hatramin'ny faran'ny 2024 efa narapa-kevitra ny komity zany fa ny apahany betsaka amin'io izay tratra zany no atolotra amin'ny fanondrenana dia ny tafo zany amin'ny faran'ny taona Desambra 2013. Ny zavatra isongadina dia raha mieritreritra dia izahana ho asongadina daholo ny hetsika rehetrarehetra izay tanterahana mandritra ny taona io satria ny hetsika rehetrarehetra dia fankalazana n'Andriamanitra noho ny 20 taona daholo. Mpitandrina miisa 7 teo rehefa nandalo tao amin'ny fiangonana Ambomalaza Firaisana. Mahatratra 500 kosa ireo mpanandray fanasan'ny tompo. Ny 7 Desambra 2024 no faranana ny fotoan-kalazana.